Almiarabanareo any atokatsanan zay ny tenako dia manasanareo anaraka ny fandarana maminareo tsinona kosa zany fa ny Dona be atsa amin'ny farany tamin'ny andro lasa teo dia tanteraka soamantsara teny Ankanjamakia ny fidinan'ny fédéral teo na ny finale teo Zéniona nisy amin'ny Nosy Mangara ao alohan'izay nefa tsika dia anaraka ny lalao Zéniona ny 3e fahiny sy ny Flies na ny Bakely manohatra fedina larina mo izy ity dia neny manjaka resaka napsa anaraka an'izay lalao zay aloha tsika. Tao anatin'ny minitra fahenina nahazo baolina mety tanana ny Bakely manohitra na ny TFM Mangasina niady ny lalao teo amin'ny TFM Masina 3e fahiny nanao fahadisoana ka nahazo karatra mavo ny TFM teo anatrehan'ny 3e fahiny teo amin'ny minitra faha-10 no tsarain'ny 3e fahiny baolina nahaina nararoatra izany tsy fahampian'ny Bakely manohitra izany ny ambalava isotry ka dia nahazo baolina mety tanana teo amin'ny minitra faha-9 tahitra tamin'ny torimaso ny Mangasina ka dia nanohitra hatramin'ny farany ny Bakely ary nanatitra baolina nety tanana teo amin'ny 20 minitra izay nentiny ajakely notazonin'ny TFM Mahakasina hatramin'ny farany izany fandraisana izany tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany. Anisan'ny nanamarika iny andron'ny alahady iny ihany koa ny lalao fianditoerana ho an'ny Sokajy division voalohany eo amin'ny Gold Top 20 lavon'ny TFM tamin'ny alalan'ny isa 4-9 ny ekipan'ny 3e fahiny nandritra ny lalao fianditoerana laharana fahadimy. Sa manaraka zany amin'ny coupe de président zao dia anamafy mihitsy izay TFM taminatin'ny top 20 zany moa reny zavatra se moa atao anatin'ny blessé koa ny ekizy dia tsy afaka navita le tena fomba lalao an'ny TFM mihitsy fa amin'izay lalao ataonay manaraka ho avy zao dia matokisa fa verina tsy maintsy verina ny tanjan'izay TFM Mahakasina. Tena mafy dia mafy ka satria ny antony samy nanomana le baolina dia reny moa ny vokatra dia efa zaka zany tsy maintsy miezaka indray amin'ny manaraka ny lesiko zany dia maro dia maro resaka plaquage défense zany hita hoe faible be kely ihany zay dia miezaka ny anasa tsara an'izay amin'ny manaraka miezaka manatsara foana zany ny club 3e fahiny ary ny mba hanatratra ny tanjona mba ho tompon-daka zany ka io mihitsy zao ny lalao manaraka zay anomanana eo ary tsy maintsy niezaka ny anatsara zany ezaka ny anamafy ny entraînement zay efa natao. Teo amin'ny Dakar sy ny Knapsa dia nanao be fiavy teo amin'ny baolina mety tanana ny FTM Manjakaray na ny Dakar teo amin'ny minitra fahadimy rehefa tsy azo toanana. Tsy nonona tamin'isa dimiana nefa ny Dakar fa tany amin'ny minitra fahaenina dia efa navita ese. Tsy kiva nefa ny Knapsa rehefa nitarika tamin'ny isa 10 tao anatin'ny 9 minitra nanaovana fa nanarina ny lesoka teny ambony kianja. Minitra faha-12 nefa dia nanao fahadisoana ny Dakar no tsarain'ny Knapsa ny baolina ka nahazo isa 3 notazomin'ny Dakar ny fandresena hatramin'ny fiafarany lalao. Larana fahatelo kosa ny ekipan'ny FTM Manjakaray rehefa nanilika ny ekipan'ny Knap Sport Matsatrandoly tamin'ny isa 27.
raha avy nanaraka an'ireny lalao fidiana ny laharany ireny zay tsika de zao koa sika de anaraka ny lalao zay teo amin'ny famaranana zay noena ny mangara aminao ny ady ny lalao tena kianja makity eny na de sainga sombana ny orana ary zany de tanteraka hatsamin'ny farany any zany lalao zany ary de nivoaka an'izay zay zareo seminao anaraka an'izay lalao zay tsika. Norombahan'ny ekipan'ny UASC ny anaram-boninahitra tompon-dakan'i Madagasikara 2024 rehefa nandresy ny ekipan'ny Mangara nandritra ny lalao famaranana eo amin'ny taranja rugby Sokajy Elite 2 izay nitanterahana teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka. Na dia tao anatin'ny orambe mivantravatra aza no nitanterahana ny lalao dia mbola nahasarika mpijery maro be hatrany ny lalao famaranana teo amin'ny Besetroka sy ny Mangara. Lavon'ny ekipan'ny Besetroka tamin'ny alalan'ny isa 9-20 ny ekipan'ny Mangara avy any Manjakaray. Efa niezaka nanindry hatrany am-boalohany ny ekipan'ny UASC tarihan'ny Solobe. Na dia nahazo azo taona azy ty farany dia mbola hita ihany ny traikefa teo amin'ny fampiasana ny angezan'ny vatana. Saiky ny voaka sepitra hatrany ny ekipan'ny Manjakaray nanohana ny fanafihana izay niompana tamin'ny tosika eny aloha nataony loha laharan'ny UASC. Porofon'izany ireo baolina noety tanana roa azon'ity ekipa ity avy amin'ny tosika izay nitarihan'ny Solobe. Somary nanahirana ny fitazomana ny baolina noho ny rotsakorana. Na izany aza nahay nitazona ny tombonisa azon'ny ekipanay nandritra ny fizaram-potoana faharoa hoy ny fanazavan'ny Deka mpanazatra ny UASC. Tsy tafiditra ny mpilalao-nay nandritra ny lalao famaranana iny, na dia niezaka azy izahay nanenjika ny isa, nahay nitazona izany tombony izany ny mpilalao an'ny Besetroka hoy Rahery mpilalao-ny Mangara. Amin'izao fotoana izao moa dia misaona ny tontolon'ny rugby satria misy namana izay niandotsy ny fahafatesana tao amin'ny Maki U20 tsy izy akory izany fa i namana Doda be dia izay tao amin'ny fandarana Dona be dia mirary finoana feno amin'ny fianakaviana iray manontolo satria zany mafy tokoa zany hoe lozana zanaka izany dia mirary finoana feno izay tao amin'ny fandarana Dona be mahay reza tompoko. Raha efarana ity fandarantsika ity dia tsy adiniko nareo
zay nangataka ny kopatanana vato amin'ny Dona be tena kianja maki teny teny andalana teny zay resaka tamiko be za matovy kopatanana ao amin'ny vandana Dona be zay de tindray ny kopatanana tolotsainareo satria nangataka an'izany kopatanana zany safidy tsiory toavina tsiaro tiavina ary papa mity rapapa le zanjykely tao fibatana pato ankianja maki zay tsy fantatry ny anarana nangataka kopatanana izy de kopatanana ho anareo rehetrarehetra zay voatonony zay aloha satria ny sipakely manohatsa koa nangataka kopatanana tao anatiny io saingadino de ametsaka ny veloma manjapena an'izay za aza misaraka ny MBS télévision veloma rija tompo